Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro i Ralph Yorshine, lehilahy anglisy malaza sady mpitondra fanjakana ambony, dia nandahateny ka nanazava izay voalaza ao amin'ny Lioka 4:9 ny 7:7 manao hoe tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray hombany ary ny anankiray hamavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Izao no fanazavana nataony. Raha mahita alika manaraka orin'ny olona roa lahy miara-dalana ianareo, dia tsy ho fantatra velively ny tompony io alika io amin'izy roa lahy. Nefa raha misara-dalana izy roa lahy, dia ho fantatra miaraka amin'izay ny tompony, satria tsy maintsy ny tompony no arahany. Toy izany koa isika olombelona. Samy eo anoloantsika Andriamanitra sy izao tontolo izao sy ny fiainan-dratsy eo aminy. Sarotra ny ahalala izay topontsika, na Andriamanitra na ny fiainan-dratsy eto amin'izao tontolo izao. Andraso anefa fa samy antso antsika hanaraka azy avy, na Andriamanitra na izao tontolo izao. Raha Andriamanitra ary no tompontsika, dia tsy maintsy hanaraka ny baikon'Andriamanitra ny an-danitra isika, ka tsy maintsy hohity eny amin'ny toetrantsika sy ny fiainantsika eny ny mahampanompon'Andriamanitra antsika. Fa raha izao tontolo izao kosa no tompontsika, dia tsy maintsy ny fahafinaretan'ny nofo ny zava-dehibe indrindra amintsika. Izany no fanazavan'ity mpandahateny malaza ity. Mazana tokoa no sarotra ny manavaka ireo olona izay milaza ny tena no olon'Andriamanitra sy ny olona izay mankafy ny fiainana izao tontolo izao. Na ho ela nefa na ho aingana, dia tsy maintsy hiavaka ihany izy ireo, na eo amin'ny fomba fitenina na eo amin'ny fomba fiainany. Ary ianao, inona ny mampiavaka sy ahafantaran'ny olona anao eo amin'ny fiainanao isan'andro? Ny faniriana ihary dia ny ahatonga anao ho tena mpanara-dia an'Andriamanitra marina. Sanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fartumuchani andriza samihafa manolona izo sianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eo no lay lalantery sy sarotra zay makany amindray iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha izay vony satanano tompo marika lehibe miafara mifahaverezana fafatesana aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina fa izany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky ijereany jesoty izay tantananao hatrany ka dia mahery zare hotody so andanitra izany ity tarika Giovanni aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterina raina fa izany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatranao mandeha
ty mijereany jesosy fizetantananao atrany ka de maherezare utody iso andanitra izany ty zay lay onjany fanantinana tena samihafa manolona izasianao iray lalatsara sady makany amindray lalatsara sy mahasoa lalantokana ihany ko ino lay lalantely sy sarotra zay makany amindray sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana manotra ny fiarabana mba ampirariatsoa antsika mpanaraka tsy tapaka amin'ny fandarana sakafo ny namanao Sabina Rakotondranaivo. Anio isika dia karakara indray ny atao hoe meringue suisse. Misy karazany meringue fa androantsika dia meringue suisse no ataontsika. Izy ity zany dia afaka atao haingona gâteau na haingona glasy na salade de fruits fa afaka ihany koa atao anaty sachet izy dia amidy azahoana vola satria afaka tehirizina maharitra izy ity. Koa reso ary ny penina sy taratasy angalanao antsoratra izany. Reto avy arahany zavatra ilaina: tapotsina atody 3, sucre glace iray boatina yaourt sy tapany, hanitra vanille na zetina, loko na colorant-tsakafo izay tiana, mila laforo na solona laforo, mila lasitra na plaque, mila poche à douille. Dao averina indray arahany zavatra ilaina hoe: tapotsina atody 3, sucre glace iray boatina yaourt sy tapany, hanitra vanille na zetina, loko na colorant-tsakafo izay tiana, mila laforo tsika na solona laforo, mila lasitra tsika na plaque, mila poche à douille. Ahoana ary fomba fikarakarana azy ity? Arotsaka ao anaty koveta ny tapotsina atody sy ny sucre glace. Izy rehetra zany tonga dia miaraka arotsaka. Dia alaina ny vilany dia asiana rano mangotraka, na alaina ny vilany dia ataingina ambony fatana dia ampangotrahana ilay rano eo ambony ao anaty vilany iny eo ambony fatana, dia alaina ilay koveta teo zany dia atsopoka ao anatin'ilay vilany, izany hoe atao bain-marie zany izy. Ka raha ohatra ka mafana be loatra ilay afo dia somary ahena kely zany, fa eo amin'ny 40 degré eo zany, izany hoe zakany tanana mahery kely eo zany, somary mamaimay zany, dia kapohana ao anatin'ilay koveta teo zany ilay zavatra rehetrarehetra teo tandremana tsara zany, fa rehefa mampiasa an'ilay koveta zany dia koveta vy no tena tsara ampiasaina, dia kapohana foana zany eo ambonin'ny afo zany ilay izy ny kapohana, dia rehefa mikapoka anazy zany ianao dia lasa mitambatra tsara ilay izy dia esorina ao anatin'ilay bain-marie indray ilay koveta, dia tohizana ny fikapohana, tsy ajanona zany, izany hoe esorina hiala ao anatin'ilay vilany zany ilay koveta dia apetraka eo ambony latabatra, dia eo indray zany ianao no manohy mikapoka an'ilay izy. Arotsaka ilay hanitra, izany hoe raha ohatra ka la vanille zany ampiasainao dia tapahana roa amin'ny antsy aloha ilay izy dia sokirina kely ilay voany kely maintimainty ao anatiny dia iny zany no araraka ao anatin'ilay zavatra rehetrarehetra ao anatin'ilay koveta teo, dia afangaro tsara, tohizana foana zany ny fikapohana, dia arotsaka indray ilay loko zetina zany, dia kapohana foana zany mandra-pahatonga azy angatsika tanteraka,
tsy ajana mihitsy zany fikapohana mandra-patonga li zany tena mangatsika tanteraka mihitsy sapaina zany le vodin'le koveta rehefa heninao zany hoe tsy safanana tso fa mangatsika zay anao zay vao janona raha manana n'le pochadoux zany a de arotsaka ao anatin'le pochadoux le zavatra avy nikapohana teo zany hoe le meringue zany arotsaka ao anatin'le pochadoux alaina ny plaque de tsy asiana menaka le plaque eto fa alahatra tsirairay zany eo amin'le plaque le meringue afanaina ny laforo eo amin'ny 130 degré eo de andrahoana mandritry ny 40 minitra ny meringue tsika rehefa mangatsika ny meringue de asorina tsirairay mora mientaka izy io avela mangatsitsika tsara izy ka raha ohatra ka ampidirina ao anaty sachet de efa mangatsika izy zay vao ampidirina ao anatin'le sachet de akatona le sachet maka lapsi de dorana foritra kely le sachet de dorana amin'ny lapsi de idinao le meringue raha ohatra ka efa navita gâteau tsika de afaka tonga de apetraka eo ambon'le gâteau efa misy crème le izy na raha ohatra ndray kosa ka glasy no ataotsika de atao anatiny fitaovana ametrahana anazy le glasy de aingona an'ilay meringue atao eo amboniny minana finaritra tompoko zay ndray ara ny masaka azo natolotra atsika ko manao venoma finaritra anao ndray na manao sabina rakotondranaivo nanotra n'le fandaharana na manasamy makosa teo amin'ny lafi ny ara teknika mandrapitafandray ary tompoko Ambassadora Naurana mifafy tsy aoko izorako nalalana mideza venofa ndrikazare hitoyatrany natrutraka sireraka manantena tranginita nanao maheri sarotrave ny fiainana ankehitry etsisero mikorontana mampamoifo kanefa manantena vavolana azo antoka de jesosy fitsarana ampioai AWR boîte postale 700 Antananarivo raiky am'zato ratua mitsilopi maizina miale e maro fahavalo manao zay amotraka andasylay maraina hitondra fa umbiazana anafona ni adinata kaupandresi sarutrave ni fiainana ankeitry etsisero mikorontana mampa
jesosy fitsarana ampioay sarotra ve ny fiainana ankehitry e tsisero mikorontana mampamorifo kanefa manaotena vaolana azo antoka de jesosy fitsarana ampioay de jesosy izay lay onjany fanantinana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana miaraba sady manasanao iara-mianatra ny soratra masina ny namanao kalebandretsikivy fatorana manana ny lanjany lehibe eo amin'ny olombelona ny fatoram-pianakaviana indrindra fa aty amin'ny tany tatsinanana tsapa fa misy toetra fomba fanao iraisana ao amin'ny fianakaviana iray ankoatry ny raha iraisana izay mikoriana ao anatin'ny tsirairay nanana ny fianakaviana ara-nofo koa Jesosy nanome fahamaritana ny amin'ny tena fianakaviana izy tamin'izy tetỳ an-tany iza izy ireo izany no loahevitra hodinitsika anio hivavaka isika rainay izay any an-danitro misaotra no ny tombonandro mbola omenao anay sokafo ny fonay andray ny teninao mitenena fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen indray mandeha dia mitady an'i Jesosy ny reniny sy ny rahalahiny ny marika toko 7 no mitantarany amin'izany voalaza amin'ny 9:20 sy 20 ny anton'izao fitadiavana izao izao no voalaza ary niditra tao an-trano izy dia niangona indray ny vahoaka ka dia tsy nahazo ninan-kanina akory izy ary niava ny ranandre dia nivoaka hiazona azy fa hoy ireo efa verisaina izy ho fiarovana sy famonjenan'i Jesosy no nitadiavany fianakaviany azy mampalahelo fa amin'izao andro moderna izao dia tsy mifampitady tsony ny mpianakavy fa samy maka ho azy tsy fantatry ny ray aman-dreny tsony izay misy ny zanany sy izay ataony ihany tsy ny rahalahy na rahavavy ara-bakiteny fotsiny no rahalahy sy rahavavy fa izay rehetra nekena ho toy izany mpirahalahy sy mpirahavavy ohatra ny mpiara-mivavaka mpiara-miasa mpiara-mianatra mpiara-monina mpiray tanindrazana mba mitady azy ireny ve isika rehefa tsita izy rehefa marary na hatratry ny fahasairanana samihafa manana didy amin'ireny olona akaiky antsika ireny isika fa inona moa ny valiteny nomeny Jesosy teo anatrihan'izany andiovaka itsika ny 7:17 marika toko 7:17 ary izy namalika nanao hoe iza no reniko sy rahalahiko fanontaniana no vali ny afatra voarain'i Jesosy raha olombelona tahaka antsika Jesosy dia ho ny teny hoe asavy miandry kely zareo na hoe ampandrosory zareo tsy nanao izany izy fa nisy famaritana vaovao momba ny fianakaviana nomeny teto nampianary ny mpiaino azy ny amin'ny fianakavian'Andriamanitra notariany sain'ireo mpanatrika ahita ny fianakaviany lanitra tena misy tokoa ny fianakaviana ankoatry ny fifamatorana amin'ny raha inona ary no amaritan'i Jesosy ireo rahalahiny sy reniny eto ho toy izantsika ny vakiteny ao amin'ny 9
4:telopolo ary noho nijery izay nipetraka manodidina azy izy dia hoy izy: indro ny reniko sy ny rahalahiko, fa na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra no mamaritra ny fianakavian'i Jesosy. Marina tokoa izany fa rehefa mitovy sitrapo, fitiavana, zava-mahaliana ny olona roa dia manoatra noho ny piraitapo azy izy ireny. Ireo olona ny henon'i Jesosy no heveriny ho rahalahiny sy anabaviny sy reniny mihoatra noireo tena izy tao an-tokotany. Ny miaino ny tenin'Andriamanitra araka izany dia efa dingana ho amin'izany fidirana ho ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra izany. Dingana iray fotsiny nefa izany fa ny fankatoavana sy ny fampiarana azy ireny no tena mahatonga ny mpiaino ho rahalahy na anabavy na renin'i Jesosy. Fa inona moa no atao hoe sitrapon'Andriamanitra? Milaza izay zavatra tiana sy tiny izany ny faniriana sy ny fikasan'ny fo. Izany hoe ny rahalahy sy anabavy ary renin'i Jesosy dia izay mitovy toetra amin'Andriamanitra. Izao no nosoratan'i Davida raha naminany mialoha ny amin'izay ho asa sy ho toetrany Mesia izy, izay tsy iza moa fa Jesosy. Ovakintsika ny Salamo 7:7-8. Dia hoy izaho: ity aho tonga ao amin'ny oronam-boko na noratanahy, ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako, ary ny lalànao no ato anatiko. Ny lalàn'Andriamanitra no milaza ny sitrapony sy ny toetrany. Fitiavan'Andriamanitra ary fitiavana koa ny lalàny. Raha tia ny olona, izany hoe raha manahaka an'Andriamanitra izy, dia tsy ho enta-mavesatra ho azy ny lalàn'Andriamanitra ary tafiditra ho fianakavian'ny lanitra izy. Tsy misy fomba azahoantsika miara-monina amin'Andriamanitra afa-tsy ho toetra mitovy amin'ny azy io. Na harena, na fahaizana, na firazanana, na laza, na voninahitra, na ny fahelana tamin'ny maha-kristianina dia samy tsy ahatonga antsika ho fianakavian'i Jesosy ho ankonan'Andriamanitra. Izao ny fanontaniana tokony hapetraka ny tsirairay: mitovy amin'ny aniza ny toetrako? Ny sitraponiza no ataoko? Sao dia ny sitrapon'ilay fahavalon'Andriamanitra no tanterahako, tahaka ireo jiosy saika hitora-bato an'i Jesosy tao amin'ny fieverany ho fanompony an'Andriamanitra. Lasa lavitra noho ny hevitry ny fianakaviana eto an-tany ny hevitry ny fianakaviana any an-danitra, satria famonjena mihitsy ny dikany hoe rahalahy sy anabavy ary renin'i Jesosy. Rehefa tsy miditra ho ankonan'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny sitrapony ny olona iray dia mitsangako ho fahavalony. Zava-doza ny hoe fahavalon'Andriamanitra. Mino aho fa tsy toerana irintsika izany. Manasa antsika ho isan'ny ankonany Andriamanitra androany. Ivavaka isika. Ray masina ny an-danitro, misaotra anao zahay satria mbola antsoinao ho tonga ho isan'ny fianakavianao. Ampio zahay mba hiditra ho amin'izany fifamatorana masina izany. Esoro ny toetra sy ny sitrapo tsy mifanaraka aminy ianao, ary omeo ny toetranao zahay. Soraty ato am-ponay ny lalànao mba andehananay tahaka anao. Enoy ary valio ny fangatahana fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Heritage Singers. Going together, enjoying the trip, getting used to the family I'll spend eternity with, learning to love you, how easy it is, getting used to the family of God. Reaching our hands to a brother that's new, learning to say, my friend, I really love you, learning
to walk as our Master would do, getting used to the family of God. Going together, enjoying the trip, getting used to the family I'll spend eternity with, learning to love you, how easy it is, getting used. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 787 62. Getting used to the family of God. Rindram-peo sy tononkalo fandaharana vokarin'ny radio adventiste maneran-tany. Zay ilay feonkira famantarana fa ihanoka tanteraka ato anatin'ny rindram-peo ary antononkalo isika. Tsy ampiandrelanao zahay fa manasampitiavana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Izao no volazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Habakoka 2:4 manao hoe: ny marina amin'ny finoana no velona, ny marina amin'ny finoana no velona. Mahakasika izany finoana izany indrindra ary no ndeha hifampaherezantsika eto. Ny finoko. Marobe ny manontany izay finoko ijoroko. Ny finoko no anekeko izay zavatra tsy hita antenaiko. Izay ihany no anarahako ny teny izay miampitaka hatsaiko. Dia ireo teny izay mitoetra ao anatin'ny Baiboly ka mitory fa Andriamanitra mihitsy no nanorina ny tany izay hita. Herinandro monja ihany no nanaovan'izany dia vita. Teny pahendrena tsy fahitantsika hoe misy, dia natsoiny hoe sabata ilay andro 7 hodoria. Koa ajaiko sy lalaiko ary hiderako azy hatrety. Zaho mino fa Jesosy dia nanolotra ny ainy hamonjena. Ireo rehetra nisafidy hanaraka azy, mino azy tsy terena. Ao an-danitra ao izy, miady mafo an'izy ireo noho ny rany. Dia hiverina tsy ho ela mba handray ireo voafidy andovany. Ny finoko dia asehoko amin'ny asa tena ambony ny mitory, ka hitarika fanahy mba hiverina ho ambala ho voavonjy. Koa ny fiainako rehetra dia atokako an'izany tsy hanenina, ary iriko Jesosy Tompo hitahiry ahy hatrany tsy hikoro. Eny, amenna. Mpanoratra Andriamboavonjy Arinaivo. Mr Vonjy sy Vatosoa. Tsy mety mandeila ny finoana, fa dia tsy maintsy arahana sayany koa. Dia hambarako aminao etona, fizany rehefa hafatrafatsy Jesosy. Dia jereko ireo modely izay nomeny, fampoka sy feno fatsatriany koa. Vavaka sy asony enireny no
tanterahamanireo zay milaso ampiozahay jesosy iazo la finona iasa mafeo amin'izao tontolo izao kana matetika zay izahanirona de mba hareno amin'ny fanahinao anananizamozahay ety antany ry tompo sy mpanefany finoana etezanao iaino andanitsany tolory ery rehefa milanga ia matetika de kely ny finona ka azany asizay atao olo handeha zay mahatsababiso tsy mifona sy mifamela eloka naindray mandeha miatsary velatsira tojerena to maro resaka milazo tena ty bola ioko mifitiavatena fonje fa efa miloverire ny di ampiozahay jesosy iazo la finona iasa mafeo amin'izao tontolo izao kana matetika zay izahanirona de mba hareno amin'ny fanahinao anananizamozahay ety antany ry tompo sy mpanefany finoana etezanao iaino andanitsany tolory ery rehefa milanga ia farao avy andanitseny jeso tombo finona raha nasaritany aminao ufonatreo ireo toreo sy toloko fisikiakatrany tena vaovao mitony asy zay atrehanam-pinona de fiderana sy miato amizay olevonatreny fadisona faonenany zasy anao mandrakizay faonenany zasy anao zay lay onjany fanantenana ary ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Hebreo 12:1 ny fandreseny ny finoana. Misaotranao zahay ray, misaotranao tokoatokoa. Nomenao aina vaovao, nomenao andro tena soa. Atanjao ny sainay, atanjao ny fanahy, fa ny eo akaikinao tsy mba anana iah. Ka ny alina mangina ny toromaso zay lalaina, mino isika fa hisava ho dimbiasany ny maraina. Ny fotoana izay manjombona anjakany fijaliana, ry faniriana tsy tanteraka izay mitondra fahoriana. Mino aho, mino ianao fa izany rehetra izany raha miaraka amin'ray dia isy fiafarany. Raha mpianatra ianao tojonitsy fahombiazana, tonga ny fahakiviana, manakora ny mpitazana. Atanjao ny finoana, o minohatra ny hatrany, tsy maintsy tratranao ny tanjona, ny tompo no amity izany. Ny finoana resakaiza zava-dehibe tokoa, mahatonga anao ambony, mampahery manasoa. Aza lavina kory ireo fitsapana izay miseho,
mino fotsiny any dia ho vonjena ianareo. Sambatra ny tsy mahita nefa mino ry sakaiza. Teny fikasana izany, aza diny na aiza naiza. Mino ahy fa ny fiainako izay tantanany itsy to dia ho lavo raha ry hatrany. Eno ampoky ny soa. Sambatra ny tsy mahita nefa mino ry sakaiza. Teny fikasana izany mampahery sy mitaiza. Mino isika ankehitriny Jesosy ho avy sy ho ela. Mino isika izay miaino fa ny otatsika dia voavela. Mino ary sakaiza fa isika rehetra izao manomboka anio ho tonga olom-baovao. Tsy hemitra itsony fa handroso ohatrany hatrany. Hiara-mino lalandava fa ho foana ny tomany. Ilay ray tsy toza ao ambony tompon'ny finoanane, hitantana ny fiainantsika naiza no ale. Na misy aza ny toloko, na misy aza ny toreo, mino fotsiny any dia ho vonjena ianareo. Amen. Mpanoratra Raingo Arson Alain. Naturals Group. Fantatsika fa sarotra ny fiainana, nefa zakiny fa mitraka hiatrika. Ny ady izay tsy maintsy atao hatreana, manana finone, manana finona, manana finona fa tsy maintsy ho avy ny anjarana. Dia mino fotsiny any, mino fotsiny any, mino fotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjona. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Hoanao ihany koza milaokivika hamoifo, hoe tototry miady sy onolana maro dia mivakilo. Izao tsarory fanona kivy dia mihamaleny, nefa niady tsy maintsy atao ka hagory ny hery. Manana finone, manana finona, manana finona fa tsy
tsy hoaviny anjarana de minofotsiny any minofotsiny any minofotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona minofotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona minofotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona. Saino roso ampinoana. Zay any kely vitanao dia ataovy amin'ny mpifaliana, zay tsara reny tanterao dia hitondra fitahiana, zay heverinao ho bitika dia ataovy ampinoana, fizay mirosoka mavitrika handresy ninona midona. Ny tsy misy no iaingao dia mba milo fosa mafy, toy izao trano ny ezakao fa hahafindra vato lampy. Reo mpanan-kivy itodio dia nitanjonao banjiny, sedry reny fa iafio handresy anao fa azadino. Raha toa mitady salasala tojambena tsy ahajery, tadidio dia sainy tsara fa ny Andriamanitra ao mahery. Raha tapidalana ale ny azavana to tsy tazana, dia anan-kivy tena ve andao Jesosy no iantsapazana. Mpanoratra Eki. Ao amin'ny Matio 7:20 andininy 2:20 dia milaza manao hoe: fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana oatra ny voatsinampy iray aza ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io manao hoe mifindray ery, dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Eny tokoa, izany no herin'ny finoana. Na dia manana finoana toy ny voatsinampy aza isika dia afaka hafindra tendrombohitra. Noho izany, na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana, hoy ny voalaza ao amin'ny Matio 2:20 dia ho azonareo izany. Averina indray fa ny marina amin'ny finoana izany no velona. Raha manana finoana toy ny voatsinampy aza isika dia afaka hafindra tendrombohitra. Ary na inona angatahantsika amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azontsika izany. Mahereza ary andeha sika angataka amin'Andriamanitra mba hampitombo ny finoantsika. Ny toro lalana nomeny dia izay voasoratra ao amin'ny Romanina 10:7 manao hoe: koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Mazotoa ary mandinika ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly na ny soratra masina izany, fa avy amin'izany no hampitombo ny finoantsika hatrany hatrany. Tarika Jacqueline. Ny finoako na kely toy ny voatsinampy dia mafindra tendrombohitra izay dia ampy. Kaninona manakana eo anolona matoky ao mino ao Jesosy tsy mandao ento eo amin'ny ny haiai aza manay ny zanany asantanany
tananiray de mitsotramba hamonjy fona aokahandray de mivava manana finona ny teniny mitondra ay navaovao izyatrizay omandrakizay tiako fantatra etoeo aminy dinaliay aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona manakanay eo anolona matoky ao mino ao jesosy manda dia izay iry izay koa no ametrahanay ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray fanja sy samy manonanomana sy nanolotra ny fandaharana rindra-peo sy tononkalo ho anao teto hotahin'Andriamanitra ny isika rehetra akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana tarika roama aokizay ro fanaratsina endikendika fomba fana aokizay fa tsy anatsara ny fanaina aokizay ny fifosafosana vitsivitsika ninamana aokizay aokizay ndreovay reny fomba fana lambiana tapatireny de mamolona deveteny fatela marary madakafo maniba toko zay lay onjany fanantenana ealanareo hita faratsy ifankatiavana loatoro avela hoany reny fatomapikoro ka firasananao pahohita zakina sarehetra deo vita tsy oela lindro faototy soanidi tandiana tapatireny de mamolona deoeteny fa tena marary madakafo manimba toko tsy aleoveny manapaheny mampitodikira mirovery deo hitanao fa amonjy azy ireo teny nata
marary manakafo manibatoko tialeomeny manapahery mampitony kirao milovery teo hitanao fa hamody azy ireo teny nata akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana nitoy-atrano ny fandalianantsika ny boky Isaia mpaminany ao anatin'izany no ianarantsika ny lohateny manao hoe manatanteraka izay heverina tsy ho vita ao anatin'ny andro vitsivitsy ny amin'ny asan'ny Mesia teto an-tany no fototr' izany lohahevitra izany miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Isaia no iray amin'ireo boky ao amin'ny baiboly izay ahitana faminainana betsaka indrindra momba ny Mesia. Raha fampahafantarana fotsiny no nikasain'i Isaia atao dia ho nasehony indray mandeha avokoa ireo tsipirieny rehetra momba io Mesia io. Kanefa mba ampianarana, andresena lahatra ary atonga ny mpamaky na ny mpiaino azy iaona amin'ilay mpanompon'i Jehova dia mamelabelatra lohahevitra maro miverimberina toy ireny amboaram-peokira ireny Isaia. Azavainy tsikelikely ilay afatr'Andriamanitra mba ahafahany saina mandray izany araka ny tontolo-kevitra resahana. Tena mpanakanto Isaia, lokoiny tsikelikely tahaka ny ataon'ny mpanohy hosodoko ny faminaniana momba ny Mesia izay manjary sary tsara tarehy ao amin'ny fanahin'ny mpiaino azy. Ahoana ny fahitanao an' Jesosy ao amin'ny toko 50 andininy 7-10 andiovaka itsika mpahaliana nareo andinin'ireo. Isaia toko 50 andininy 7-10 Jehova Tompo nanome any lelan'ny efa mahay mba aizako manao teny ampatanjaka izay reraka, ampandrenesy ny isamaraina isamairaina, eny ampandrenesy ny sofiko iainy tahaka ny efa mahay. Jehova Tompo nanokatra ny sofiko ary za tsy naditra na niemotra, ny lamosiko natolotro ho amin'ny mpikapoka ary ny takolako ho amin'izay manongo boka. Ny tavako tsy nafeniko tamin'ny enatra sy ny rora, fa Jehova Tompo namonjy ahy ka dia tsy ho resikenatra ahy. Ary efa nao afisiko tahaka ny afo vato ny tavako ka fantatro fa tsy homenatra ahy. Efa akaiky izay manamarina ahy. Iza no hiady amiko? Andeha hiara-mitsangana isika. Iza no mananady amiko? Aoka izy ho avy amiko. Indro Jehova Tompo namonjy ahy, ka iza no hanameloka ahy? Indro izy rehetra ho tonga tahaka ny lamba mangarahara, ho lanin'ny kalalao izy. Iza aminareo no matahotra an'i Jehova ka mihaino ny feon'ny mpanompony? Na iza mandeha amin'ny maizina ka tsy manana fahazavana, aoka izy atokony anaran'i Jehova sy hiankina amin'Andriamanina. Hitantsika amin'ny toko 7 andininy 7 fa no amavona sy nankalaina ary tonga mpanompon'ny mpanjaka, ilay mpanompon'Andriamanitra. Kanefa ho ihany io andininy io, ny mpanjaka ahita ka hitsangana ary ny mpanapaka koa ka dia hiankohoka. Hitantsika ao amin'ny Isaia toko 50 nefa fa lalan-tsaratra kokoa ny tsy maintsy nodiavin'ilay mpampianatra malemy fanahy izay nampatanjaka ny reraka. Isaia toko 50 mba anamarinana antsika dia tsy maintsy niaritra herisetra sy fahoriana rabatana izy. Ho antsika izay manaraka ny kolotsaina tandrefana ankehitriny dia ratsy tokoa ny fandrenesantsika izany hoe herisetra na fampahoriana izany. Tamin'ny kolotsain'ny atsinanana tenatena nefa dia raha ny ankinany ny aina ny voninahitra sy ny fahafambaraka ho an'ny olona iray sy ny vondrona misy azy. Raha naniratsira olona ianao dia mila mitandrina sy tsara fiarovana, satria vantany vao misy sirika dia amaly faty anao tokoa izany olona izany na ireo miandany aminy. Ahitana ohatra maneho an'izany ao amin'ny Samoela 2:10 ny samboriny Anona, mpanjaka ny taranaki Amona
ny mpanompon'ny davida ka no aratany nila somony sady nofilonany hatreo amin'ny fotopeny ny akanjony ka dia nalefa nynody izy. Samoela faharotoko 10:4-5. Noho izany fotsiny dia nanafika sy namabo ny fireneny amona ny mpanjaka davida. Ao amin'ny Isaia 50 nefa dia mikapoka ilay mpanompo ny olona, manongotra maharary ny volombavany ary mandrora azy. Ny mahatonga iteo zavatra io ho raharaha iraisam-pirenena sy iraisan'izao tontolo izao rehetra dia satria nihiraka ilay mpanjaka ny mpanjaka no natao an'izany. Rehefa ampitaina ireo andalana rehetra miresaka momba ny mpanompo dia hita fa ny mpanjaka io mpanompo ilay mpanafaka sy mpamonjy mahery. Na dia nanany aza ny hery sy ny voninahitra noho ny antony tsy hay hazavaina dia tsy namonjy ny tenany izy ary tsy ninon'ny olona izany. Teo amin'ny azo fijaliana dia nandasan'i Jesosy ireo loholona. Hoy izy ireo amin'ny Luka 7:5-7. Luka 7:5-7. Namonjy ny sasany izy, aoka vonjeny ny tenany raha izy no Kristin'Andriamanitra dia ilay nofidiana. Hoy ihany koa izy ireo amin'ny Matio 7:12-7. Matio 7:12-7. Aoka hidina hiala amin'ny azo fijaliana izy ankehitriny dia ino azy izahay. Raha isan'ny nanatrika ny fanombohana an' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana tokoa ianao dia inona no nataonao sy ho nyteneninao? Tsy nino an' Jesosy sy ny sorona nataony ny olona tamin'izany, fa aoka isika ino satria efa mazava amintsika ny drafim-pamonjeny. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany, manome fotoananao ao amin'ny fizarana manaraka ny namanao Kaleba Andretsikivy. You look around the world today, you see trouble and heartache on every side. But the Father says, don't worry, for I've called you by name and you are mine. So when the flames of affliction threaten to ravage your soul, when the mighty waves of strife threaten to wash over that old ship of Zion, remember that it won't be long. For Jesus said, friends, I'm going to leave you now. But just as sure as I'm leaving you, I'm coming back to receive you. And when he comes again, this corruptible is going to put on incorruption. This mortal is going to put on immortality. For we shall be changed. We shall be like you. We shall be like you. Heritage Singers. We shall be like you. Any day now, we'll be going home. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Feony Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.